Mbola eo amin'izay taranja izay ihany arak'izany dia mbola tsy mifarana ny tao-pilalaovana ho an'ny zareo amin'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing izay mbola hiatrika ny fidinan'ny tompon-daka ny Madagasikara. Araka ny fantatra moa dia any manakara tokoa no ataony faninanana ny 13 14 ary 15 novambra ho avy izao. Mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay sy ilay Wako Pro izay andraisan'ny Gaël Anjara ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja kickboxing. Tsy vita mihitsy ny aloha ny fandaram-potoana ho an'ny fédération malagasy kickboxing satria mbola misy championnat de Madagascar cadet, junior, senior, hommes sy dames mbola ho tanterahantsika araky ny fangatahany avy any amin'ny faritra Manakara dia mangataka zareo ampiatrano n'ilay championnat de Madagascar ny kickboxing dia mifandinika sy mifandamina izay sy tena ny faritra amin'izao fotoana izao ny fomba natanterahana azy ary tsy ho ela intsony satria araky ny tety andro izay napetraky ny fédération dia mifa sy 17 ny volana hitsahana ity zany ny championnat de Madagascar. Faharoa manarakarak'izay amin'ny volana décembre dia mbola misy dia ataoko hoe gala makotrokotroka be izay ho ataon'ny fédération malagasy kickboxing ao amin'ny palais du sport ary izy io dia ao anatin'ny 3 andro satria ny fahafito ny volana décembre dia défia malagasy samy malagasy, ny fahavalo ny volana décembre dia Madagasikara mifanandrina amin'ny ekipa voafatana avy ao La Réunion. Madagascar contre La Réunion zany io le grand défi de l'océan Indien izay ataontsika isaky ny faran'ny taona ary ny fahasivy ny volana décembre dia ny champion de zone 2 contre ny champion de zone 4 izay Madagascar ny champion de zone 4. Izay zany no atao hoe mbola mafonja dia mafonja atao anatin'ny fandaran'ny fédération malagasy kickboxing zany. Misy ihany koa ny vaovao mahakasika ny Gaël manokana, inona ny azonao ambara momba ny lalany mpikatroka malagasy io? Mikasika ny Gaël manokana moa zany dia mahazo ny ticket Wako Pro izy. Le ticket Wako Pro zany dia certifié ny fédération internationale izy hanao combat professionnel any Europe amin'ny 2013. Miandry ny calendrier tsika dia rehefa avoaka ny calendrier dia manomana ny ataoko hoe fahafahana mandeha miatrika an'ilay compétition. Io compétition Wako Pro io dia zao ny fandehan'le izy isika malagasy no miantoka ny frais-ny Gaël mandeha mankany dia rehefa mankany Gaël zany dia na mandresy aloha na resy izy dia efa mahazo prime, misy barème zany ao amin'ny Wako dia izy no mahazo azy dia izay dia izy isaky ny miady zany Gaël amin'ny herintaona dia tsy maintsy mahazo prime raha mandresy izy à peu près arakaraky ny adversaire-ny fa ny minimum angambany eo amin'ny 1000 € eo izy zay par combat raha mandresy izy fa arakaraky ny les combattants izay miady aminy ao zany no mampiakatra na mampidina iny prime moa dia izy mivantana no mandray azy ary inona fipetrana takina manokana amin'le hoe ahafahana mandray anjara amin'le Wako Pro? Rehefa manana ivoanao dia afaka mandray anjara ny Wako Pro daholo fa le certifié ny Wako zany mila manana titre palmarès ianao izay Wako. Gaël zany 2 fois champion d'Afrique no nahafahany manana ny titre.